Jeneri plasy tombovavy dia handray ny vahiny atoandro isika niezaka moa tsika zany ny antso ny vahiny na ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena na ny tetsy anivon'ny antenimierandoholona ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena moa dia nilaza fa tsy dia metraka adihevitra betsaka loatra mikasika an'izay zava-nitranga rehetrarehetra zay soratsika ihany kosa ny Filohan'ny Antenimierandoholona Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO izay ny vahiny sy nanaiky ho tonga eto amintsika tsy tsiny akory ho an'izay tsy te mbola metraka adihevitra lava zany satria adihevitra petraka koa moa maromaro ao anatin'ny fiainan'ny firenena tonga eto amintsika ny Filohan'ny Antenimierandoholona Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO amin'ny ity atoandro ity isaorantsika ny fahatongavana nanohana ny fanasana. Miarabanao Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO Filohan'ny Antenimierandoholona mivahiny eto amin'ny Radio Antsiva. Faly miarabanao na amin'ny raribera sy ny teknisianina ary nareo rehetra ato amin'ny Radio Antsiva dia miaraba ny mpiaintsika ihany keo misaotra ny fanasana fa ataona tokoa moa tsy hamalina fanasana reo ary teo zany dia efa manamaha fotsiny hoe marina ny tenin'ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena tsy hoety ny famaliana akory misy moa fanazavana amafisina ve tokony fantatra mieritreritra fa fotoanan'izany raha ohatra zany no lara-pahamehana eto amin'ny firenena za tsy mino zany ny lara-pahamehana fa betsaka ngamba ny araka ny teninao ny zavatra tokony hoe tikevitra. Tahiry Raminy Zatovo Patrick Rakotonirina no misana lafiny teknika tompolasy tombovavy manasanao ampanajana ary iaraka idindinika amin'ny vahintsika amin'ny ity atoandro ity angamba ny eveko fa izay tokoa nanomboantsika ny adihevitra aloha Andriamatoa Filohan'ny Antenimierandoholona teraka adihevitra be dia be zany ilay resaka navety parlementaire raha mahakasika ny lalàna mifehy ny Teti-bolam-panjakana tokoa moa Andriamatoa Filohan'ny Antenimierandoholona ahoana ny mety ho fipetrapetraka ny fandehanan'ny fiampitana amin'ilay hoe navety parlementaire raha ny loi organique no resana zany. Ya, misaotranao fandaniana ary mino fa ngamba ilay hevitra izay atao eto dia azon'ny olona marinina zay aloha ny ray lehibe fa raha raisina atendro fotsiny ilay izy fa ny olona tena liana amin'ilay izy dia tokony hamaky an'ireo lalàna ny hoe inona moa milalana mifehy amin'izany araka ny lazainao teo tena miangavy ny olona mihitsy hijery an'ilay atao hoe lolo fa ny hoe loi organique amin'ny resaka volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana dia jerevana ihany koa zany any amin'ny constitution any satria any ny tena mamaly an'ilay izy fa lasa resaka zany mahatonga ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena ny hoe oka tsy resahana tsony ilay izy satria zavatra misy lalàna any mifehy an'izany alefako alolo kely fotsiny lay alohan'ny amaliko tena amaliko anao namana ralibera ty le fa naiko izy amin'ny fitenenana satria fa ray volana mahery zay averona mandeha no niteny zahay ary taloha be an'izany nefa niteny tamin'ny premier ministre hoe ny premier ministre ny lalàna zay ny loi organique ihany zany hoe ny loi de finance raha amin'iny session faharoa iny na misy loi organique hafa tianareo atao zay ihany no tsy maintsy any amin'ny assemblée nationale fa raha ny lalàna tsotra reny lalàna be da be hitantsika teo reny na ratification zany momba ny lalàna mino resaka genre iny zany magistrat sy ny sisa azo zarainy zany fomba fiasa tsotra fotsiny fandaminana azy fa tsy nendrasana napetraka any amin'ny parlement anankiray dia ilay ilany zany miandro hoe inona mivitanareo fantatritsika nefa fa nilatsaka atao anatin'ny fampielezan-kevitra lay session ordinaire zany amorona na naratsy na natsara an'izy an'iza fa dia niandro tokoa zay ny sitrapo satria tany amin'ny assemblée nationale daholo nalefa ny gouvernementa ny lalàna rehetrarehetra zany hoe tsy nisy nakany amin'ny tsy misy na anankiray ary averina mandeha fa izy io azo atao foana mantsina hoe avy any aminareo miainga amakana ny averima raha anakifolona ilay izy dia azo natao ataoko hoe tsisy lalàna mifehy tsy voararany lalàna dia fandaminana asa zany raha te hoe ampiasa an'ilay tena parlementaire mba hiady hevitra satria zay no izy so dia misy tsy mety amena fotoana ilay olona fa maninona ny tsy natao zany fa rehefa tonga ilay andro farany za tsy ta hiteny ilay laka misy larobia akory satria zay tao dia sasatry manova ny ordre du journée ohatra hoe fa nahinina tokoa ve za tsy teny an'iny Filohan'ny Antenimierandoholona satria ny tiako resahana mantsy hoe efa hoe anisan'ny nofoanana le androm-panjakana misy anareo dia nampidin'ny Antenimieram-pirenena ny sorony tao le teti-bolanareo dia naverinareo tao indray le izy iny hoa rehefa aveo iny fa mba miteny fotsiny zany fandaminana asa zavatra tsotra kely zany
raha misy anaky 10 ao maninona tsy natao tariny 5 de vitanay de averina makary de zay le navety mantsy fa milaza amitsika fa tsy misy na lalàna na anakiray ary a nalefa nakany amin'ny Sénat zay fandravana azy any rina zany fandroantsika mbola tsisy afaka miteny hoe fa rava ny Sénat zay ny tsy nandefasanay azy tany zay nylazaiko hoe ary efa nitenenina mialoha zany tamin'ny tompo préministre andalo to tamin'ny namela betra momba ny PGE hoe mba any amin'ny secrétaire général-nao tany ny préministre satria fafantaranay azy reny mandefa an'le izy ho atao amin'ny ordre du jour ary amin'ny fitondram-panjakana raha tsy hoe misy proposition de loi zay hafa indray tsy natao ary le izy de apetraka fotsiny fanontaniana fa za tsy eny hoe fa maninona natao an'izany de rehefa tonga le laka misy farany sy ny zoma indrindra zoma farany iny no misy lalàna anaky 8 miara tonga ao amin'ny Antenimierandoholona raha ihany satria voafehitra ny lalàna hoe 10 andro alohany de tsy maintsy miverina any aminay ny loi de finance miditra amin'ny loi de finance am'izay zany hoe efa napetraka ny fitondram-panjakana 30 andro mialoha zany hoe raha 90 andro ny varina no ivorina de 10 andro taorina amin'ny fisokafana zany de tsy maintsy napetraka zany tamin'ny 30 octobre de efa nipetraka tany amin'ny assemblée nationale fahafantarako azy aloha ny loi de finance 30 andro izy ny tokony ary tsy tokony hoe iandro 30 andro izy fa azony tsara natao hoe 10 andro 20 andro fa niandro ny farany mihitsy izy tarakely ary nandefasany taminay fa tsy nitenin'inona zay de 10 andro no mandinika an'iny zany hoe fa namaky indray mandeha zany amaly anao mantsy eo efa namaky indray mandeha zany première lecture ny assemblée nationale de nalefa tao aminay ny voalohandohan'ny volany Decembre le izy tara 2 andro mola izy fa tsy olan'izany fa nitinianay de namaly efa namerina zay fa zay ny diny olona foana miteny efa namerina izay taorina talohany 10 andro satria zay ny petra farany tokony hijaonany tao aminay talohan'zay zay de efa namerina tany amin'ny assemblée nationale nitondra nyreny le amendement na alefanay tany reny hoe rehefa nidinika zay nanao ny procédure rehetra de reto ny amendement anay de nijery an'iny ny assemblée nationale zany efa niditra le 2e lecture izy zany de naveriny tany aminay ny zoma riva tamin'ny 7 izay nefa ny manomboka amin'ny 5 maraina no mahazo tsy mijanona hoe mba ataovy reto sur la magistrature ny ratification reny vola indramitsika reny hoe namboarana zatsy nalefa ny resaka genre reny nalefa ny resaka maro samy hafa ina zany de daviny olona reny nefa nylaninareo avokoa reny lalàna sy ny ratification rehefa tao anatin'ny adevitra zay moa ny loi de la démocratie nasina ny adevitra fa ny tsy nekeny l'olona fotsiny satria misy lalàna atao tsy nekena ntsony atao ordre du jour ohatra am'zany loi sur la communication ty vo nahitan'le izy zay miara tonga amin'izy rehetrarehetra de hoe ity mbola misy adevitra ty enonay moa le valy teny hoe zay nefa navita ny fitetezana ny Madagasikara séparation de pouvoir io manana ny fahefana ko zahay mba hanontany olona hafa fa tsy voatery hoe satria ity efa nylazaina tena tsara hoe mbola nitoizanareo ihany zany le tany alobe tany le lalàna mifeny serasera tonga atao aminay fa naninona zao iny raha iny ene tsy voafena le olana tany nalefa tany aminay ne iny ny aloha de nameny hevitra izy de nalefa tany amin'ny assemblée fa maninona raha tsy natao an'izany fa maninona ny andrasana amin'ny andro farany de rehefa aveo tonga ny andro farany eo tao am'izay ngamba anajaonako an'izay raha sitraka toko fa lasa mona aminay nangamba ny olona mihaino atsika iny efa vita 2e lecture ny assemblée nationale de niditra 2e lecture tao aminay de tsy maintsy mandalo procédure zay hoe na zay manao commission plénière na manao session plénière satria tsy maintsy mbola iadevitra zany zay hoe oeketsika ve ty fanovana fanondronony oetin'ny assemblée nationale nyty oeketsika sa ho averintsika ny amendement zay nataontsika sa ho satria zay ny adevitra tao sa de tsy pahatsika marondrano fotsiny ty tsy maintsy mbola natao zany diso ny lehibe ny Antenimierandoholona raha andigana an'izany zanatohatra ho fanapaha-kevitra ao anatina parlement zany tsy maintsy mandalo an'izany io satria fiovana programme aiza moa ny efantaranay ho tonga ndray eo amin'ny 7 de anova programme zay de tsy maintsy manova programme zay mbola laliny zany dika an'izany ny feny de zao hoentinany amin'ny fahadisokevitra zany le olona mieritreritra hoe mbola naverina tany amin'ny assemblée iny de mbola dinian'ny fahatelo tsy zay no anatin'ny lalàna mifeny volavolan-dalàna momba ny loi de finance tsy zay mihitsy fahaterina amin'ny any acte administratif iny de miconstate an'izay izy hoe io fa tonga dia alefana eny amin'ny gouvernement am'izay zay ny loi de finance fa le resaka alefa hoe tsy nanam-potoana ntsony ny assemblée nationale andinienany ray fa ny telony tsy marina zay
ary zay le naniangaviko teo hoe mazo tsy mino anareo alohanareo tsy mino a fa ny olona te hiady hevitra anatin'izany a de miangavy a mba hajereo le lalàna mifehan'le izy a fa lasa manakorotana ny sain'ny olona tsika hoe tsy navela ny eritreritra ny assemblée nationale fa niendrasana tamin'ny ora farany a mba tsy ahafahany miady hevitra intsony a hitsipaka n'ilay hevitry ny Antenimierandoholona tena diso tsy pahako marindrano zany fa diso zany fa inona ny marina zany acte administratif iny a de tonga ao aminy a tsy mitovy ny hevitray de lefa neny amin'ny gouvernement iny fa tsy misy tsony le navety zany hoe fandanianandro fotsiny le amendement ataonareo rehetra tsy any mbola le forme ny resahako forme fampandaniana lalàna ao amin'ny parlement na forme na fond zany fond mbola ady hevitra hafa ndray iny ka mitovy ihany mantsy zany andre mato Filohan'ny Antenimierandoholona satria raha mijery ianao hoe ny forme zay le forme hoe maketo ito de maketo de miverina eo de tsy na tsy edika-hevitra tsony areo na nanitsy nareo na tsy nanitsy de tonga de makany amin'ny gouvernement de alefa amin'ny ordonnance fotsiny zay ngamba le tianao resahana zay lalàna zay no lalàna zay eny de zany hoe fandaninandro ihany tiako azavaina aminao le fifampinambaniny ve zay akose zay le ozy aho hoe sofa ianao ngamba fahaizanao de tianao zay ny velomina fa aloha zany foanana amin'ny parlement raha ohatra tsy mahataty an'izany tsika na hovaina ny lalàna ka tsy efa mandeha am'zay hovaina ny lalàna fa zay aloha ny hoe misy ny navety parlementaire de misy ny karazana lalàna hoe mandeha le navety ela be de miteny an'izay ny gouvernement hoe manao commission mixte tsika commission paritaire tsika anapahakevitra amin'io misy ny tsotra zay karaha zany ny eritretin'olona fandanianandro fotsiny zany to sary cinéma zany mino fa ny parlement betsaka eran'izao tontolo zao ngamba ohatr'izay ny fampandanianany fa inona tena mety tao ambadiky ilay amendement na fanitsina nataonareo teo anivon'ny Antenimierandoholona ny anay zany de mifototra amin'ny hevitra roa na telo hoe ataoko fohifohy fa efa betsaka ihany ngamba ny fandarana namoany any hevitra ny ady hevitra zany résumeko eo zay de mijery hoe tsy ampy ny fangararana sy ny afahana mijery ny fampiasam-bolam-panjakana tsotra fotsiny ny anay be loatra amin'ny provision 1000 milliards ariary any ny anontaniana hoe de ampiasaina atao inona moa zany io nga ministra 770 milliards any amin'ny ministère-ny économie sy finance 200 milliards maherikely ao am'le fonds souverain mbola misy an'le 40 milliards any am'le direction générale projet présidentiel de misy ihany ko zay tsara be de hafanay mihitsy le hoe fanapariana ny vola any amin'ny faritra fa zany rehetra zany mila daholo zany eo am'le toe-bola hoe ampiasaina atao inona le izy raha tonga de hoe nareo zao tsika eto Antananarivo hoe tena ny vorina tokoa ve zany ny faritra sa ny commune hoe inona lara-pameana aminareo de zay ny ilana le budget eny ary anao tetezantsika re mahitsy na ny Arivomamo eto Antananarivo tsika io ka ity mivinavinana vola larina am'izany zay fotsiny eny angatanay fa rehefa mamala daholo ny angamba tsy zany ny ady hevitra androany fa ny fanovana zay nentina de nytenenina foana hoe fanovana makany amin'ny tsara fa raha ohatra androany ny ady hevitsika amin'ny rahalahy ilaza fa hoe nanao sa tsy nanao nareo mbola ady hevitra afo zay mbola ady hevitra afo zay fa hoy zay hoe eny ary fa raha valy teny lazaina fotsiny hoe io de hita amin'ny filoham-pirenena nampiasana azy satria izy ny lanim-bahoaka tena marina zany fa fampiasana amin'ny volam-bahoaka de mila fantatra hoe eny ary amin'ny 1000 milliards io tompoko ny 100 milliards de anaovana anzatsy ny 1 milliard anaovana anzatsy zay fotsiny fa zay tsy ady hevitra hoe mety hiteny fotsiny zay hoe io ve ny lara-pamehana fa iny kosa de han'ny mpanantanteraka iny satria filoham-pirenena filoha-lanim-bahoaka eke raha vao tsy manaiky an'izany ianao de mpanohatra botolo ianao zany ke anao tsy laniko ngano ny fekevitra ao no entinao ny an'ny filoham-pirenena mivinana ny atao ao fa resao fotsiny lay izy zay fotsiny eny angatanay de valy teny azy de hoe farany averiko eto rehefa zay ny ady hevitra intelo metaona zay ny ona tamin'ny ministère-ny économie et finance de mivaly hevitra tenra farany de le resaka le hoe io avelorany filoham-pirenena décision politique io averotray mandeha manao ohatra ambanimbany kely tsika ny andavanandro maha-olom-pirenena olona tsotra na ho any amin'ny banky ary ianao andeha hindram-bola any amin'ny banky ianao de anontaniny hoe io ve tompoko anangananao gargoty ambolenao vary vidananao tômobile ve sa vidananao moto indrindra fa ampiasa volam-bahoaka ve ianao de hoe apetraka eo aloha ohatra zany le fonds souverain
betsaka tokoa ny firenena manao an'izany mbola adevitra hafa hoe inona moa zany ny amenonareo an'io ay le etra ny majinika ty zany namenonan'io mbola resahako hoe rehefa aveo fa inona ny ampiasana an'io de mitovy amin'le valiteny teo inona ny ampiasan'ny faritra amenareo an'le vola lazanareo fa nanao nanontanytany tena tsara zany ny tena dingany lehibe tokony ataontsika rehefa nao budget hoe mba enonany any hoe inona ny anampiasainareo izy fa mampieritreritra zany zay lazaina hoe tsy misy clarté tsy vonona ny anazavan'zany le ministera ny finansa amin'ny telo metaona raha zany ny eritretin'ny olona fa fandanianandro tokony nekena tam'izao fotsiny doza tena tsisy antom-pisiny tsony ny parlement tokony tsy manao république misy parlement tsika satria lasa memezany olona fotsiny na assemblée nationale io na ao amin'ny sénat raha zany ny fomba fiasa de mezany olona fotsiny zay misy tipo lazaina fa le rafitra mihitsy raha hoe ny any amin'ny exécutif zany raha mieritreritra hoe tokony zay lazaindry zareo de ekena zay zany ny fitiavana firenena ohatrany milaza ve zany hoe marina tokoa ve ny filazana fa ny Antenimierandoholona androm-panjakana mpanohitra efa lazaiko anao teo zao ny hoe naninony zay ny teny an'izay faharoa ny tatovana TVA ny katsaka ny varim-bazaha de ny torotô de hozy zay hoe fa hony ampiakatra ny vidim-piainana ampahantra mahantra indray io satria zany olona mamboly katsaka zany any amin'ny torotô zany aloha ny 9% maherin'le izy ary zany ena tonga nay ny eno an'ireo ataoko hoe matianina kely mbola kely any amin'ny maison petite élevage hoe ahoana moa zany ny fomba fiodin'ny fiarikarenanareo nareo miompy akoho ireo le hoe fiompiana aingam-piodin'ireo ahoana moa zany ny tena fiarikarenanareo de hita soritra tokoa fantatra zany fa ampitombo be ny sarany ka ampitombo ny vidin'ny zavatra fokariny zay ve ny lara-pahamehana azy fa maninony reo ny vesaranao an'izany satria namalina zareo TVA io zavatra tsy impôt io fa mampiakatra io ary ny anankiray faharoa hevitra lehibe napetraka ay de hoe ny mpamboly sy mipikopeto amintsika anie ka indrindra fa ny mpamboly de 3 volana eo na efa bolana moyenne ary zany le mba hoe manana 1 hectare no any mavita tena ra-tsakafo fa rehefa aveo izy rehefa manamidiny zay ambava kely teo de izy ny tena mpividy satria reo maro anisy amin'isy reo ny tena consommateur reto de hiatraika aminy ny fiakaran'ny vidiny ny akora zay nampiasainy iny na azo vola ny fanjakana fa me mahantro reto olony reto zany ny adevitray ka raha zany ny atao hoe fanoerana fotsiny de alony olona ny tsara zany na tonga any amin'ny teny hoe asorokosy reo hoe mba tsy mety reo satria sady noararotinareo ihany zay ametrahana merenana an'ilay teti-bolanareo mbola ora zay ko iny rehefa aveo ny antony fa nareo tsy nenao ohatrany zay masy ny adrodron'ny olona hoe ny andry zalany ny tena natezitra azy de le volany mba milaza koa zay lazao rehefa kely zany hevitra taingina fotsiny misidisidina ry fotsiny zany resaka resahantsika mirahalaha zao zany raha hoe tena zavatra tsy mitombona ane ny adevitra reo fahatelo am'zany fahamaizana zany hoe mila vola satria le bebe any le budget nresahana atao hoe mitombo be mihitsy nyreo setim-panjakana tsara zany de hoe appréciatsika ny atao anatiny mba hanondra netana nefa tonga de nitatovanao roa isan-jato ny exportation rehefa andefa izy etsy amin'ny ilany nefa ianao manamora indray ny fanafaranetana toy nyreo mpivarotra tomobile za tsy manana problema am'ireo tsy any akory ny olona miangavy tsy voraisiny olona am'zany le izy fa aiza le ataoko hoe le lojika any nefa amoraina hoe ianareo tompoka rehefa manafatra tomobile de rehefa lafonareo ny tomobile izay ianareo vo mandoa ny ampatsiaranana raha tsy amidiny zany io fa ahofony fotsiny ohatra reny ahofo reny ny tomobile de tsy andony ampatsiarananao akoatra ny efa hita ny lesiko tam'zany hatram'izay amin'io resaka zany hoe zay soron'ny mpanatateraka takinareo ny anasivana azy zay asiany mpanatateraka takinareo na nesorana azy asinay ny antony zay ny mahatonga an'le izy hoe tsy hoe fefakadiny tonga aminay mifity de tokony naverinay tamin'ny fity sasany satria mbola manamafy an'le adevitra zay manamafy any adevitra zay de ho fanapa-kevitra ka zay mamela anao mba nazava an'izay fa amiko any ny tena fototra fa tsy le fanodrodrona ty avelany fotsiny hoe inona de ho zay hoe tsy rary ve ny tenena an'zany feritanay azy hoe maninona ny amena tombon-dahana ohatry zany marina hoe tsika mba firena moderna tokony ezahana mba hanana tomobile sy ny sisa dolo ny olona rehetrarehetra tsara zany fa hatray zany aloha zany zao raha vesaranao atsy lay olona ataoko hoe mbola marefo
any misy manitra be indrindra de ato nefa ianao a ohatrany hoe fanjakana efa tena manana ny ampy mihitsy a fa any amina sehatra zay mbola mba afaka mba mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny fampandrosonany am fandraisinanjara eo amin'ny kitapo-bolam-panjakana amin'ny hetra zany a amin'ny aba sy ny hetra rehetrarehetra no avelanao anana tombon-dahana ka na afaka heri-taona na roa taona na telo volana voalafo ny zavatra na farany de zay izy vao mandoha zany ny ahitsinay na hitsinay eny koa de resaka am'le sena am'izay raha sitraka fa lava loatra na hitsinay ny jirama tsotra ny antony eninay ny bailleur miteny any io tokony tsy asiana tsony io tena marina fa mila fitsirihana akaika manao restructuration ny eo amin'ny jirama raha atsika miainy zany zay tena mampirisika an'izany fa ho zay hoe io ary ny olana ary anisan'ny tena nanapotika ny jirama de tsy navela ny fitondram-panjakana apiakatra ny vidin'ny jiro sy ny rano izy takiny any amintsika rehetrarehetra na de ambaniny masokarenany ary any ny varotany misy discours politique ary hoe ahenanay a io an'ny jirama io aheny io rehefa tonga angamba fijerinay ny fotoana hoe azo ampiasainy a reny lay tsy hoe ny tena takiny vahoaka tokoa moa zay ny tena tanjony fa mbola sy tonga am'zany am 1er janvier ary ve fa mandeha reo e ka inona le politika ao ambadika zany de ho zay hoe na zany asorinareo ny subvention a de dikan'zany zany a atao tena le hoe vérité de prix zay ngamba nilazana azy zany hoe mitovy fomba fijery amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena zany ny Antenimierandoholona zay indrindra na tonga lay nitaky an'le namerina satria tsisy fomba hafa ao na avela zany ny jirama tsy miteny trosa taloha akory zay a fa ny exploitation any amin'ny 2020 na avela zany ny jirama manomboka amin'ny 1er janvier mba hanao ny facture zay etreretiny fa azahoany izy moa tsy tena iakatra zany zay fanirianareo zany diso kosa ianao miaralibera tsy mienanao le adevitsika amy rahala ireo zay ny dikan'le hoe asorinao ny subvention ampiakatra ianao zany tsy zay no ny teny ampiakaro a zay indrindra no tsakananay na ianao zany a ampiditra vola vaovao anatiny io rehefa tsy napiditra ny fanjakana inona ny fomba atao amin'io na io manao recapitalisation zany satria nitady vola vaovao ao na ianao miprivatiser de ho zay hoe lasa ohatra hoe zay ve ny ataonareo e restructuration nataotsika ao fa vitanareo zany de ho zay averena aloha satria io ny fiahinareo ny coût social aloha satria subventionné io zay ny tena marina ohatrany reny alainay ohatra raha makitsy amorisy ianao businy any de ny mpianatra raha tokony andro 50 roupies de mandoa 25 roupies izy mandoa nelanelan'le 50 sy 25 roupies ny fanjakana zay le subventionné ny fanjakana zay asorinao zay dikan'zay zany iverina 50 roupies le izy fa tsisy magie eo nelakelan'zay inona le fomba amerenana azy amin'ny vérité de prix eo ny adevy de zay rehefa mbola tsy manana valy tenanareo kosa tompoko de aloaloha matsinjovona satria mbola io ny fahaseranana vahoaka io ary ny jiro mipika zay ary tamin'ny zomal miasa tamin'ny lampe de poche tamin'ny lalàna sasany ka inona no ataonao am'zany de ahoana nilaza raha nahazo valy teny zay hoe izao ane no anaovana amin'ny jirama nonoka amin'ny 1er janvier fantatra eny fa manahirana atsika amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamon'ny pirene any mpamatsy vola atsika zany e fa ho zay hoe mpamatsy vola mahazo miteny foana fa anakorotana ny firenetsika io a raha sady apiakatra ny vidinareo a nefa mbola io nitolotra ataony jirama fa ahodiny olona matsy ny resaka hoe asorony zareo ny subvention zay ny antony asorana ny subvention de apiko am'zay le politika maharitra eo amin'ny agriculture miverina kely any amin'le agriculture contractuelle ny zany ataoko hoe reo orinasa lehibe mipetraka eto amin'ny firenetsika miaraka am'ireo mpamboly mba azahotsika voly eto toerana atao ahodina any machine tsisika reriny ianao an'izany eran'izao tontolo zao ireny ny tonga de vesaranao potehanao nefa mila politika maharitra ny agriculture eto mba manao ohatra fotsiny androany raha ny eny vaovao itsika za de tena taitra mihitsy hoe ay le ronono poudre alefa ny union zareo amin'ny tsy hoe ny ataoko hoe ny firenena anatin'ny union européenne makaty amin'ny tany andalam-pandrosoana tsy ny teny Madagasikara efa tany Afrika tany tratra le izy le vovo-dronono efa vovo-dronono efa ataoko hoe falsifié satria efa asorony daholo ny dobera ny fromage sy ny ano anatin'iny de le sisa tavela iny a dobafa ny menaka huile de soja de ahiny a no alefany aty amin'ny tany andalam-pandrosoana sady mora kokoa iny zany hoe manimba n'lay famokarana ao ato anatiny no tsy mitondra le otrikaina tsony
zany ny tokony arovantsika amindre io importation sauvage hoe io indray ny amena tombon-dahany satria ny amena tombon-dahany io ohatra tamin'ny savony marina fa politika maharitra fa manino isika no andeha amelona n'zay mpamboly na azahoana ny bondiony ka misy maolona mamboly any mananona an'iny zany na tonga tamin'ny fotoan'andro nanao nre palme rerentsika na nydrisika an'reny fambolena vonio reny ny vonio moa tsy hoe anaovatsavony fotsiny akory mba hahafahantsika aleo tena sady mampiasa olona iny a no tsika mba mijery an'ilay kalitao sy ny zavatra ilayntsika maharitra zany fa raha ny androany fotsiny mijerenao de io mijery eny amin'ny scorse eny amin'ny grande surface reo raha io ny jerenao 700 ny entana amidy eo ny re olona ka tsisy vokatra eto Madagasikara tsisy am'izao fotoana zao na poma sy voasary ary a de afaratsika avy any Afrique du Sud zany ny arovanay farany tena farany hoe inona na tonga an'ilay nay sahirana de nijery hoe mba haiza roviana no alefa ny fitondram-panjakana eto am'lohan'ny parlement reo lalàna ny raisy ny filoham-pirenena tamin'izy namena tamin'ny mois de février ka namaly ny ACC hoe namaly zahay de namaly ny ACC anatin'ny décision ny ACC hoe tsy maintsy fa tsy hoe tokony tsy maintsy alefany amin'ny parlement reo ho ratifiena amin'io deuxième session parlementaire taona 2024 de niandro tokoa ne zahay niandro tokoa zahay le légiféré ve io resana ny ratification an'ireo lalàna ny raisy ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandreo de niandro tokoa fa izy iny tsy maintsy mbola katoavina indray zay no décision ny ACC karaha mbola misy ady hevitra indray hoe arahana sa tsy arahana décision ny ACC de mamamela nareo sy nitsika miaino atsika am'izao fotoana zao hoe inona moa na rahan'ny fitondram-panjakana tamin'ny 25 mai 2018 décision ny ACC zay raha jerenao ny constitution tsisy milaza mihitsy hoe manana fahefana ny ACC iteny amin'ny filoham-pirenena lanim-bahoaka milaza hoe raha vao asolo ny premier ministre raha vao ny gouvernement tia ny fandaminana ny gouvernement vaovao tsisy an'zany fa naka décision izy hoe pouvoir inona le filazany azy hoe ny hoe mba andaminana amin'ny firenena pouvoir régulateur tsy manana an'zany izy raha ny ao ny jerenao fa ina tokoa mono azo atao amin'ny ACC zany de mijery parallèle de tam'zany de zay zany fandaminana amin'ny firenena décision ny ACC de nanaraka amin'ny fitondram-panjakana tam'zany fa maninona am'izao fotoana zao to samy mona daholy zany tsy maintsy takinay fa zany rehetrarehetra zany hoe mitranga ndre matoa Filohan'ny Antenimierandoholona ao anatin'ny zavatra andehanan'ny firenena misy fitakina le nosy malagasy manodidina etsy de ilay filoham-pirenena atao anatin'ny SVM lasa ny Frantsa mifandray tanana amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana miresaka zavatra hafa ao Frantsa mahabe resaka ny olona nareo indray aty zany ohatrany mitondra hoe korotana tokoa ve ty dôme ty sa hoe ahoana ny fandehany atoko hoe tsy mifandray zany ny anankiray fotsiny manerana de hoe rehefa izy moa zany mifandray tanana de anongana mitaky ny zavatra rasy eto amin'ny firenena de rehefa izy mifandray tanana de reny zany ny tena tia tanin-drazana aloha saminy amaly an'zany zay efa namaly raha ny SVM ny resahanao za moa tsy tahiresaka SVM mihitsy eto raha sitrakao fa zay de anisan'ny tena ny teny mafy mihitsy za tenako nanotanin'ny RFI hoe anay io tsy tokony isy ady hevitra intsony hoe hitaky ny famerenana an'io aminay zahay anay io mitovy ny zoatsika eo amin'ny lohan'ny ONU samy membre reo tsika nampanan-karena ary nareo tsy mbola misy fepetra hoe ny manan-karena de manana an'izao raha tsy any amin'ny le membre ny inty commission permanent momba ny sécurité ty fa raha ny avelan'izay dia mitovy ny zon'ny olona ka aminay tsy ady hevitra intsony averinayna mandeha zany efa hatramin'ny ela isika nitady ny hevitra ahoana ny fomba hidirantsika eo am'izay aloha koa zany mba filoham-pirenena mba amoaka am'izay inona marina tena le zavatra ny fanarahany miaraka tamin'le filoham-pirenena tao hoe ahafahan'ny vahoaka ahafahanay ahafahantsika rehetrarehetra hoe makany milalany fa sao de tsy mifanojo mantsy le resaka ny resahana tany zay mba azo ny resahana amin'ny vahoaka hoe inona marina moa zany ny resahana tao inona no ampidiry anatin'le commission mixte hoe inona ny sujet ao fa lasa any am'le hoe andao takitsika io takina amin'iny atsika ne io marina hoe boton'ny olona le izy any namany ady hevitra fa raha aminao zany de tokony ahoana tokoa nanaovana azy za aloha de ozy eto tena tsy mahasamy ady hevitra be loatra momban'izay fa tsy manana faiza manao am'zany fa ozy afaka ve tsika mbola anamafy indray mandeha no io hoe confirme ao ary ny anina reo taloha nefa tsy zany tsony
za tsy mino an'izany ntsony fa za zany tsy anatin'lay kermesy be hoe andao tsika hitaky ny famerenana io amintsika mitaky fa atsika io tantara rehetrarehetra de milaza fa atsika io lalàna ny raisina de atsika io misy fataranatsika tana fantanterahana azy satria misy fomba fandrefy an'le izy ny komoro ary na vita talohantsika am'le ZDE zay fanomeza-tsiny daholo zany eto amin'ny firenena na iza nitondra teto na nanangatanana na tsy nanangatanana nareo ko ngefa saikianao ihany tamin'ny fotoanandrony hoe eno niazo ao de ozy aho hoe ny filoha-pirenentsika nanao dingana lehibe tokoa izy ary nasa kokoa izy fijeriko azy de alao zany azava hoe ngia filoha inona lay lalana sy zavatra fa ny fanekenareo tany inona ny votoantony ametrahantsika ny commission mixte io mbola ho fitakina an'le izy ve sa hoe ahoana ny fomba hitantanan'io azo ataony misy eny zizomana zavatra hoe mitady partenaire ianao rehefa tsy ampy ny faiza manao anao zany mbola zavatra hafa zany ko gestion sinsisa mbola isika no mijery hoe firenena izy sa reny vola izy no ampiasaitsika anaovana an'izany fa za ozy raha io ny anaovany tamitamina hoe ivoronay omboja to milaza fa atsika io hoe lasa hitako hoe faux débat le izy raha za aloha fa za aloha tsiditra am'le resaka hoe rehefa miona ary apariny ny olona anakiroa de miona ato ny olona anakiroa dia fanipa-kevitra reo zany a milafy ny fitakina ny tanitsika za moa de nafinaritra mihitsy hoe tany malagasy reo fa tsy asory am'izay le anarina fa za tena mba mety amiko mihitsy zany fa ny ahy zany lay ny olona indray mahatonga le izy ohatrany hoe manina tsy nakatianareo fa mihinake mifanao an'izany fifanomezan-tanana ka ono andriaona eo mba hitso kely fizamono milaza fa tsy mba afa mitaky amin'io tamin'ny fomba na filoha azy ny filoha-pirenena era-janomampianina fa tsy lasa lavitra eny zay le fandrombonana zay nisorako amin'ny président am'izao fotoana zao mety manana fahasahina kokoa izy tena tsaro zany fa ny ahy zany lay tamtamy mabe fotsiny am'le izy ny ahy zany averina mandeha fa ny telo sady ny rehetra tsisy malala n'izay tena zavatra mifampiresahany ny filoha za zao tamin'ny fotoanandro niaraka tamin'ny filoha era-janomampianina teo ambony latabatra niaraka tamin'ny filoha-pirenena de nafantatra hoe ty zany ny resaka de efa tam'izany any nitaky hoe président raha ohatra iroso am'dingana afitsika de tokony hampahalalana za aloha androany tsy teny an'izany satria tsy nampahalalala izy ny a de zay notakiako zay ary zay ny asaiko miteny an'izay hoe raha ohatra ve fa nyresaka tany ary ny olona fa atao co-gestion io zay ve zany tsika nijery hoe aiza ny asa hotsika ny tombontsoa atsika fa tsy resaka tsony hoe averina mandeha zay hoe andao ilahatra kary amirenany tanytsika amintsika lasa iady ane zany inona ny divantsika am'ireo ny tsika ve ny divana aminy tsika nga miady ny tany frantsay tsika nga nakany ny la réunion laza hoe anay la réunion fanontaniana faraparany andriamato Filohan'ny Antenimierandoholona anisan'ny lalàna no laninareo raha saika tsy ny laniny teny amin'ny antenimieram-pirenena ary namoaka hevitra hafa koa ny solombavam-bahoaka mikasika an'lay genre andresana taona ny hoe erisetra miatra am'le mahalelana ny mahavehivavy inona marina ny voarakitra io lalàna io andriamato Filohan'ny Antenimierandoholona andalo teo aminareo mantsy izy io avetrany de ny laninareo daholo tsy misy hoe angary albert zany tonga de avy hatrany de laliny zany lasa eny mety ny ohatra tsy niavinao mihitsy lay parlementaire ohatrany hoe bateau lettre tsy ao aminay zany ny ao aminay aloha fantatra azy tenen'olona hafa za mino koa fa tsy ohatra zany ny assemblée nationale fa lasa adroadro ro aty avelany hoe ny ao ane zay tonga ao anangana ny tanany tsy marina ho azy zany fa zao fotsiny nanahirana tam'ireny reny zao le efa nanana fotoana tokony nalefa meloha lazaiko anao fa iny zany mba lazaiko iny efa natao fandaram-potoana tao aminay iny de namoaka gazety ny gazety anankiray namoaka laionina mihitsy hoe tsy nydiniany tao amin'ny assemblée nationale lana momba ny resahanao iny de nanova indray zay hoe tsisy zany tonga indray ny zoma atoandro amin'ny telo arivo hoe jereo ny programme anareo fa nataonay ihany le izy fa nahazo baiko zay tao aminay tena fa niteny mihitsy hoe président tsy mety ty fa ny antso moa zany amin'ny fiaraha-miasa de ny antso ny ministra ny antso ny any hoe raha mba manam-potoana ainareo ambadin'io le izy fa hitretana fahalalana lehibe tao amin'ny firenena zay mba tiako tenenina zay amanafisako an'lay fomba fiasa teo hoe naninona kay
fa inona tampoka atao de tsy atao de tsy atao. Tena tiako metrana fantaniana mantsy ane Andriamato Filohan'ny Antenimierandoholona tsy le amin'le hoe nydiniana to fa nylanianareo zany le izy rehefa tonga tao de nydinianareo tao de lany fa tary amin'ny antenimieram-pirenena le izy nanaovana takalo hoe miankty ny tompontsoanay aloha za tsy hiditra amin'iny fa tiako tenena hoe tsirairay am'zany inona marina ny voasoratra tao anatin'iny lalàna iny ny manahirana de zao ny hevitra aloha tsy nitovy zay aloha teo amin'ny sena satria nisy tokoa ny olona naheno ary niady hevitra hoe ohatra manahirana ty lalàna ty sao de lalàna makany amin'ny fanekena ny fanambadin'ny lasy ny lara zay ny eritreretiny olona sy ny vavy de nanazava ny ministera tao amin'ny ministre ny justice hoe fanamafisana ny lalàna ifehezana satria nisy lanontany zany efa misy ny lalàna raha ohatra misy herisetra mianatra amin'ny olona anankiray na olona miandany amin'inona izy amin'ny resaka fananahana tsy any akory le ady hevitra zay zany ny hevitra anankiray hoe lalàna to inona moa ty fa ianao ne na lehilahy mivononao na vehivavy mivononao efa misy lalàna mifehan'zany ka inony ity ny tiana tsy fohana nyty nisy ady hevitra tao de misy fandresy lahatra ary ny tena nanahirana kely raha za manokana zany de ohatrany somary takotakona kely tam'le hoe fiarovana ny vehivavy zay ny tena nybana be tao amin'ny ady hevitra hoe misy herisetra ny miasa amin'ny vehivavy na ny ankizy vavy kely any amin'ny fomba mampanao antsika any nety-paharazana sy ny sisa zay tena manapotika ny fiainan'le mahavehivavy azy mihitsy enona de na ny vady na ny dadatohany na ny raitapo aminy ny anadany ary iainantsika zany lasa tany hoaniny le tena ady hevitra miteny ny sénateur sasany hoe any aminay zao de manahirana mihitsy fa lasa ohatrany hoe takalombarotra ny vehivavy anatin'ny fanambadiana lasa tany hoany le tena ady hevitra de rehefa aveo misy tsy hevitra tsy mitovy mihitsy tao satria misy aya hoe ohatra ny hafahafa ty fa tsisy miteny resaka vehivavy rery fotsiny fa de hoe nyrehetra efa malaza moa io era-tany ary efa ela ny olona ataoko hoe efa malalaka ny azy ny lalàna am'zany no naprisika atsika hoe tokony mizotra am'zany nareo fa zay zany any tsy mbola vonina nyzotra am'zany angamba fijeriko azy mbola hevitra samy many any hevitra manokany mbola ady hevitra ngeza be zany eto amin'ny firenena zany hoe zany le izy fa tsy tonga am'zay le izy zany tsy maintsy manapa-kevitra zay nanapa-kevitra ny hevitra tao de hoe ahemitritsika ary ve eo le zomafa my valo alina 7 alina izy zay lalianareo ve io tsisy fanovana sa laliana sina vanovana io de lany ary hoe laninay tsisy fanovana io zay zany zay de zay rehefa aveo mbola misy dingany iny mbola ho an'ny HCC iny so de tsy mifanojo any amintsika afaka koa ny sénateur na ny société civile manantona sénateur na député zay koa zany ny anankiray raha ohatra hoe tsy voavahan'zay ny olana mangataka proposition d'amendement anazavana an'zay eritreretiny olona mampiaya ao anatin'iny mbola lalana azo ale zany raha ohatra tsy voavaha fa ny a zany ny ohatra hoe raha ohatra mba misy zavatra kritika ao anatin'iny ozy reny zao lalàna lehibe reny fa de iny atao tsy atao na azo baiko zay de atao ndray de avereny de am'valo alana iny mivorany eo aminay mety itenareo ko mainona ny lalianareo de zay ny ady hevitra nde atao aminay nandritra ny adiny ray sasany zany na tonga anay hoe tonga tamin'ny fito sy fefany le loi de finance avy any amin'ny zareo na manay remy parlementaire de mbola nilahatra atao rinan'zay satria zay ao anatin'ny ady hevitra tamin'ny lalàna iny de mbola misy ny anankiray ary momba le magistrat de zany rehetra zany mifanojo fa tsy hoe fanakorotanina firenena anao sakany eto amin'ity firenena enary sorana ianao Andriamato Filohan'ny Antenimierandoholona nanaiky nitondra fanazavana teto tamin'ity atoandro ity makasitraka anao ary misotranao be deabe tonga teto amin'ny Radio Antsiva indray misotra betsaka namana ralibe ary eto de manaroatra kely ny fiarabana tamin'ny tsingeritaonanareo fa tsy nanana fotoana ny arabana tamin'izany teto amin'ny onjam-peo totsika ity satria fantatra tokoa ny toerana misy anareo eto amin'ny sehitry ny tutorialy ijoroanareo ny maizy anareo sy ny sisa zay ny napaharitra anareo ary zany tsy sarasalana mihitsy rehefa tonga mba fanasana ataonareo anay de vonona fono zay araka zay fotoana fanomezana misaotra ihany koa ny aino antsika satria ady hevitra ny atao zay no atao fanazava-kevitra ny atao fa tsy hoe ny famaly akory na oetina anambaninana izy an'izy fa ady hevitra sy fanazava-kevitra ny atao fa de makasitraka tompoko eny asy mametraka mandrapita fa mandrapiresaka amin'ny
vahintsika isorana io tahira minjatovy ny sanalafin'ny teknika toplasy tombavy iny anko no mamarana tanteraka ny vahiny atoandro amin'ny ity taona 2024 ity ametrahako ny mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny taona vaovao mirary krismasy sy sambatra sy taombaovao atsika rehetra ho tratry ny taona daholo isika ary isokatra indray izao fandarana izao amin'ny fotoana isokafan'ny resaka politika zany hoe aorina ny fampiarabana ataon'ny filohampirenena amin'ny androm-panjakana sy ny masovoam-pirenena makasitraka atsika rehetra ary toplasy tombovavy 97.6 FM, la radio événement.